vaovao afakely kosa no hoentsika mamaraparana ity fandarana mahery ity amin'ity arivariva ity ho tanterahana manomboka ny 15 ny volana aogosta ho avy zao ny Challenge de Madagascar eo amin'ny adina Ankola. Misy akola avy any Thaïlande ho anafika eto Madagasikara ao anatin'izany fifaninanana izany inona fa hafana araka izany ity adina koa ity tsy any amin'ny taranja hafa toy ny baolina kitra na ny basketball na ny rugby ihany no misy mpilalao mila ravinahitra tonga eto Madagasikara fa amin'ity fifaninanana adina kokoavana ity dia isy akoho afarana manokana avy any Thaïlande mihitsy ezaka ny malagasy hanohatra an'izany akoho avy any Thaïlande izany ny vokatra ao anatin'io adina kokoavana io no andrasantsika hoe navita manohatra an'izany favori avy any Thaïlande izany ve ny akoho malagasy arary ny fanazavana hoentin'ny mpikarakara. Misy zany ny hetsika goavana faradoboka eto amin'ny terrain Anosombo Manarina Kanja Mitafo izay ho tontosaina amin'ny 15 ny volana Aogosta zao ary hofarina amin'ny 17 ny volana Septambra. Izany hetsika goavana zany moa dia ny Challenge de Madagascar izay nasana ny mpitiadina kola eran'ny Madagasikara zay no asaina eto ary nino zay fa ho avy dolodolo ny favori. Araka ny mahazatra amin'izay misy ny loka goavana omen'ny mpikarakara mampandresy manao an'izay amin'ity zany dia tena betsaka ny loka hozaraina amin'ny mpandeha anjara ao ny DVD, DVX ny refrigérateur sy ny sisa zany hoe mahazo dolodolo zany ny mpandeha anjara madinika sy mivavedy amin'io solazadanja amin'izay zavatra zay. Ho anareo mpikarakara manao ana fahitanareo an'izay hoe fivoaran'ny adina koa zay amin'izao fotoana izao zany ny adina kola Madagasikara tena mivoatra dia mivoatra koa satria eran'ny elakelatra aloha dia misy adina kola dolodolo amin'izao fotoana izao ary tian'ny olona ny adina kola mivoatra tanteraka mihitsy amin'izao fotoana izao. Raha atao jery todika ny Challenge de Madagascar farany nanahoana zay inona ny mety hampiavaka amin'ity manaraka ity zany? Mampiavaka amin'ity manaraka ity zany dia betsaka ireo vahiny saina avy any an-dafon'Andrika ao zany misy ny Thaïlandais ao koa misy ny La Réunion izay faninana amin'io faninana mikialamena sy ny mikialantitra sy ny maro sy ny sisa zay zany tena fiavahany amin'ity taona ity. Inona ary zany ny antso ataonao an'ny mpampiady akola malagasy raha hoe faninana amin'ny vahiny zay? Miantso zany za amin'ny mpampiady akola malagasy amin'izao fotoana izao hoe dolodolo ny kialamena sy ny kialantitra faninana amin'ireo vahiny ireo fa ny akola antsika eto Madagasikara dia tsy latsa-danja amin'ireo akola vahiny ireo fa manentana zany fitiadina akola ny Madagasikara mba ho tonga amin'io adina akola goavana io satria tena zava-dehibe eo amin'ny adina akola amin'ity faradobika.